dia miarabantsika rehetra indray amin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo ary manambara amintsika tahaka ny efa naverimberina matetika tamin'ny herinandro teo eo aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Miditra lohahevitra vaovao indray isika fa ao amin'ny resaka momba ny Fanahy Masina hatrany. Dia amin'ny herinandro ity isika dia ifampizarany amin'ny toeran'ny Fanahy Masina, ny Fanahy Masina sy ny Baiboly. Dia isy lohateny fito zany hojerentsika ao anatin'izay. Fa inoko fa ampandroso antsika afatsika mitombo ao anatin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo satria izay ny sitrapon'Andriamanitra. Ny androany mba an'izay hoe ny Fanahy Masina sy ny Baiboly zay dia ny anjara toerany Fanahy Masina teo amin'ny nanoratana ny Baiboly. Ny lohateny dia hoe ny Fanahy Masina tompo marika tamin'ny fanoratana ny Baiboly. Ny Baiboly moa dia midikany moa dia hoe ilay boky, fitambarana boky maro nanome boky iray. Ny fisian'io Baiboly dia efa mahavariana ry havana, tena mahavalalana ny saina, ny eritreritra hoe fomba hoana boky anankiray, ny fotoana nanoratana azy dia mivelatra eo amin'ny 500 fotoana any ho any, 500 fotoana, zany hoe vanim-potoana lava be mihitsy tao anatina kolotsaina samihafa, tao anatina toe-javatra samihafa, nefa nanome boky iray. Ny mpanoratra safady misy eo amin'ny 700 andro zay sokajin'olona samihafa, ny fahalalana misy tena azo lazaina hoe tampim-pahalalana tahaka andry Mosesy, ry Paoly apôstôly, misy ny mpitsabo tahaka andry Lioka, misy ny mpiandry ondry tsotra tahaka ny Amosa zay nilaza zanga momba aminany Jehovah dia tany ampiandrasana ny ondry ny kakisineny natsony Jehovah, tena mpanoratiny Jehovah ny fanambarany. Dia varintsika hoe ao anatin'izany sokajin'olona samihafa nytao amin'Andriamanitra hanoratra ny Baiboly, nefa dia varintsika tsy mifanipaka mihitsy ny fanambaran'ireo endrika samihafa ary nampiasain'Andriamanitra mihitsy le vanim-potoana ny ainany, le tontolo manodidina an'le ny ainany, iantsontsika hoe contexte, ny vanim-potoana ny tantara, ny toe-tsainy, ny fomba fijery olona samihafa ireo, kanefa dia nanome boky anankiray fanambarana mirindra, fanambarana nanome famohan-kevitra zay ahitantsika iray ihany ny tena tompo marika tao ambadika tao, dia tsy iza fa ny Fanahy Masina. Zay ny antony azahoantsika boky anankiray olona maro nefa tonga iray ihany mpanoratra, vanim-potoana tena velatra be mihitsy, nefa dia lalan-tsaina iray mitondran'Andriamanitra antsika tao anatiny. 980 ny boky, 730 eo amin'ny fanekena taloha, 720 eo amin'ny testamenta vaovao, nefa dia mahititsika tena ao le fanambaran'Andriamanitra mazava, tsisy fifanipahana. Raha misy olona mahita hoe misy fifanipahana na contradiction amin'ny Baiboly, tsy azon'izay
ary mitonanao raha ao anatin'izany ianao misy ohatra mifanipaka ao misy an'izao manasanao mety eza ho tariany fanan'andriamanitra ary ao natsaika ny siandavana le lohateny 7 ao anatin'ity lohahevitra hoe ny fanahy masina sy ny baiboly ity dia mino fa mba hisy anjara biriky kely hoentiko hanampy anao ka ho hitanao fa tena mirindra tahaka n'ireny tsy morariana reny dia nisatra maro ny fandray tao ny fampiditra tao ny velatra dia nanome fanambarany tatsika avy amina tompo marika tokana dia tsy iza zany fa ny fanahy masina ao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo dia milaza amin'ny tsipôly apôstôly fa ny soratra masina dia avy amin'ny tsindrimandry n'Andriamanitra rehefa tena kekezina le dika teny dia ny teny grika zay nanorata amin'ny pôly apôstôly azy tamin'izany vanim-potoan'izany dia zay mihitsy ny asehony hoe ny fahinahy ny soratra masina rehetra dia avy amin'ny tsindrimandry n'Andriamanitra dia tatsika orina kely fa ny fanahy masina no manome ilay tsindrimandry ka dia zay no mahatonga an'izany fahamarinan'izany amin'ny alalan'izao lohateny resantsika androany zao dia manasanao mazotoa mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mangataha amin'ny fanahy masina fa izy le tompo marika tamin'ny nanoratana ny baiboly ilay boky faratampony zay efa narivo fotoana maro zao na nanoratana azy na nipoirana fa dia mbola izy ny boky manandanja indrindra mandraka kehitriny ary amin'ny hoaviko manasanao aza piripirimina fotsiny ny baiboly fa misy antony manokana nampanorata ny fanahy masina any boky io sarobidy io hitanao za mampirisika anao ary mampilendalenda sady fa raha misy sakafo tsy misy ohatran'io baiboly io tenin'Andriamanitra io ianao zay mety kamo teo aloha dia noko fa azoto ianao mampatsiary ny teniny Isaia izao ny ao amin'ny bokin'i Jehova ka avakio dia ny teniny Jesosy tompoko hoe tsy ny mofy ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra mampirisika anao fa hatonga anao afaka hitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy mety misy milaza hoe na tsy mamaky baiboly zany olona dia afaka mandray famonjeny tsy andahany zany fa azadino mety voavonjy izy fa tsy afaka mitombo tsy aleonao ve mitombo mety voavonjy izy fa tsy afaka tena miaina n'ilay lovany ao amin'ny Kristy Jesosy tompo ao anao moa ny afantaran'ny lovany raha tsy fantan'le testamenta mirakitra an'izany lay didi-pananana mirakitra an'izany mampirisika anao ary ianao raha lahy ianao ranabavy ianao mpanompon'Andriamanitra mampahery ianao manana harena sarobidy eo ampela tananao ianao raiso vakio dinio ary aloha teny ipitsa hoe hany ny tenin'Andriamanitra fa aza mandeha amin'ny heritsainao kosa na fahalalanao fotsiny na manaraka bokyny vakianao fotsiny dia tonga dia ino ny raisinao arabaky teny vao hitatsika mandritra n'izao fijerevana ny lohateny vitsivitsy zao fa tena ilayntsika ny fitarian'ny fanahy masina ary rehefa mangataka tokoa tsika dia hitarika atsika tokoa izy hotahinany ianao zay manaraka an'izao fotoana izao ary dia manonona anao hatrany ny firaisana amin'ny fanahy masina amen.